Falmiarabantsika tsy avindray amin'ity zoma fa 4 volana jolay ity faly miarabanao ihany koa ary manona ny fahazavan'ny tompo aminao tratra izao maraim-baovao izao lohandirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika ny tsara indrinandanitro mbola vepisaoranao zahay ny amin'ny hery izay omenao anay ny fofinaina mavela avy aminao ary indrindra amin'ny fahasoavanao izay bosaka ao aminay fa azo ny fomapahana anay tsy ho varimbariana fa zoto iaino anao ary koa kasitraka satria raha tsy eo ianao dia tsy lavorary izay rehetra ataonay ko amin'ny tenena rehefa voninkainao anao zahay aminaran'i Jesosy amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe ho an'ny tena manokana mihitsy nalaina Matio 7:1-20 manao hoe na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao amen. Vehivavy mahantra no nanao an'ny ireto teny reto, vehivavy izay nijaly nandritra ny 12 taona no ny aretina izay nahatonga ny fiainany ho lasa heta mavesatra. Efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpitsabo, nandany fananana tamin'ny fanafody ihany koa izy, nefa dia ny hoe tsy azo tranona ihany ny azony tamin'izany. Rehefa nandray kosa ny amin'ilay mpanasitrana lehibe izy, velona ny fanantenany, impiry izy no efa niezaka nanatona azy fa tsy nahomby. Efa nanomboka namofo izy raha indro fa nanavatsava tao anaty vahoaka Jesosy ka tonga teo akaikin'ny nisy azy, tsy afaka niteny taminy izy anefa no nikorotana ary tsy afaka nanao ninonina fa tsy nijery indray mitopo maso ny endriny fotsiny. Raha nandalo Jesosy dia naniditra ny tanany ravehivavy ka afaka nikasika kely ny sisin'akanjony ary tamin'izany fotoana izany anefa dia fantany fa sitran'izy. Nangoniny tao amin'io fanendreny ny fitafiany io ny finono ny fiainany ka avy hatrany dia nisolo-toerana ny fanaintainana sy ny faharerahana ny tanjaka avy tamin'ny fahasalamana tanteraka. Feno fankasitrahana ny foana ary niezaka amin'izay izy hiala amin'ny vahoaka. Nefa nijanona tampoka Jesosy hainy mpamonjy ny manavaka ny fahendrena avy amin'ny finoana sy ny fikasohana kisendrasendra eo amin'ny vahoaka izay tsy mihevitra an'izany. Ny fahatokiana toy izany dia tsy avelany andeha fotsiny amin'izao. Hitany ravehivavy fa tsy afaka miafina izy ka nanatona tamin'ny mpangovitana ary ny ankoka teo atongany. Tamin'ny ranomaso ny tory fankasitrahana no lazany tantaran'ny fahoriana sy ny fomba nahitany fanasitranana. Ny teny moramora Jesosy hoe anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandehana soa tsara. Tsy tiany Jesosy ho tohanana ny finoanom-poana amin'ny hoe fahasitranana azo avy amin'ny fikasihana, ny fitahiana fotsiny. Ny fahasitranana dia tsy avy amin'ny fikasohana ivelany fotsiny fa amin'ny alalan'ny finoana izay mamikitra ny herin'Andriamanitra. Toy izany koa eo amin'ny zavatra ara-panahy, tsy misy antony ny miresaka fivavahana amin'ny fomba kisendrasendra, ny mivavaka tsy misy etaeta-panahy sy finoana velona. Ny finoana anarany fotsiny any Kristy izay manaiky azy fotsiny ho mpamonjy an'izao tontolo izao dia tsy hitondra fanasitranana ho amin'ny fanahy mihitsy. Tsy ampy ny mino ny amin'ny Kristy, tsy maintsy mino azy mihitsy isika. Ny any finoana izay hitondra tombotsoa ho antsika dia izay mandray azy ho mpamonjy ny tena manokana ary izay maka ny fahamendrehany ho an'ny tena. Dia iriko ihany koa mba azo lesona ny amin'izany anie izao ahaka tahaka n'ity vehivavy ity. Nisy zavatra nampahoro azy nandritra ny taona maro kanefa nanam-pinoana be izy ka ary nanantena fa na dia ny lamban'i Jesosy aza dia ninono tokoa fahasitrana azy. Irinona tokoa mba hanam-pinoana tahaka an'izany isika fa na dia izao tontolo izao ara hiala amin'i Jesosy dia hanana fiakana ihany koa isika hanao hoe raha izao sy ny ankohona koa dia hanompa an'i Jesosy, hanompa an'i Jehova izahay. Tahaka izany ihany koa, tahaka an'izany koa ity vehivavy ity dia nanam-pinoana fa na dia tsy misy mahatsabo azy aza izao tontolo izao, na dia lany aza ny fananany dia nino tokoa fa na dia kasika ny lamban'ny tompo aza dia ho sitrana izy. Anay tsara indrezan-danitro mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany.
mampitombo manjakariva ny finoanay ka tsisy asakana anay tokoa, tsy hanatona anao fa ho votom-pinoana, ho voto ny finiavana mba hahafahanay manatona anao anay izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.